Ampifaliana trany tompoko kilasy tompoko vavy no iarabanantsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Tonga soa eto amin'izao fandaharana manokana izay anasana vahiny manana toerany sy manana lanjany eto amin'ny firenena dia tsy izy zany faramatoa Viviane Dewa izay minisitry ny fizahantany sy ny asa tanana. Mirabanao tompoko ary mankasitraka mamaly ny fanasanay eto amin'ny TV Plus amin'izao fandaharana manokana izao. Meraba sy Belary, meraba atsika vahoaka malagasy mijery izao fandarana izao ihany koa. Ankasitrahana indrindra satria maromaro ny lohahevitra izay ho resantsika mikasika indrindra izay asa tanana fizahantany izay nanomboka tamin'ity enim-bolana ity. Maromaro ireo azo lazaina hoe hetsika natao na tamin'ny resaka fizahantany zany na tamin'ny asa tanana vao tamin'ny omaly zao tsika no nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa tanana. Mbola hisy ihany koa ny hetsika lehibe IDM ho amin'ity herinandro ity. Fa araraotanay ny fandalovanao eto amin'ny TV Plus amin'izao alina izao ramatoa ministra satria marobe ireo resaka samihafa mikasika indrindra izay hoe politika ankapobeny ny fanjakana izay ary tsinganina manokana ny sehatra ny asa tanana sy ny fizahantany. Tao anatin'izay enim-bolana izay afaka manao tombana ve ianao, afaka manao tatitra ve ianao mikasika izay hoe zava-bita izay tao anatin'ny enim-bolana. Makasitraka sy Bela amin'ny fanasana ary raisinay ho adidy atao amin'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana koa ny mampafantatra atsika vahoaka ny asa atao amin'ny ministeranay izay nametrahany Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Prime Ministra zany fahatokisana izany. Raha manaraka ny politika amin'ny ankapobeny fanjakana atsika dia izay miankina amin'ny andro telo lehibe dia ny fampiroboroboana ny mahaolona, ny fampiroboroboana koa ny resaka industrialisation ary ny fahatelo dia ny fanjakana tsara tantana. Dia mahafaly anay no manolotra atsika ny zava-bita ny avy ato ministeranay nandritra an'izay enim-bolana zay. Fiofanana 43 000 no vitatsika nandritra n'izay enim-bolana zay. Izahay ato amin'ny ministera moa dia nametraka tetikasa izay atao hoe sambatra na happiness. Tetikasa izay hoentin'ny ministera, anjara birikin'ny ministera ho fanampiana ny tanora tsy anasa izay efa niala fianarana sy ny vehivavy tokantena izay tena hoe tsy manana fivelomana. Ny antony izany rehetra zany dia hoe amena chance faharoa zareo na seconde chance hoe hivoatra amin'ny fiainana. Misy fiofanana izay niarahana amin'ny mpiara-miombon'antoka aide et action sy ny commune ambonivohitry ny Antananarivo izay niarahanay tamin'ny boriboritany anankitelo teto Antananarivo izay nandraisana an'ireo vehivavy marefo ireo izay nampianarina amin'ny fanaovana mofo, ny fanaovana crochet, ny fanaovana seramika sy ny asa tanana maro samihafa. Omaly izy ireo dia nandray an'izany mari-pakasitrahana zany. Arakaraky ny mpiara-miombon'antoka moa zany fa ho an'izay olona tena hoe tsara asa ary navitrika nandritra ny fiofanana dia afaka manome fitaovana ihany koa hoentin' zareo miasa. Aorinan'ireo tetikasa ataonay ireo zany dia mizara roa. Ampianarina zareo amin'ny resaka entreprenariat tsotsotra hoentin' zareo mivoatra amin'ny fiainana. Zany hoe soa zareo zany mamorona orinasa kely ho an'zareo na koa akompagnena ihany koa zareo amin'ny orinasa izay mpiara-miombon'antoka amin'ny ministera mba hahita asa any amin'ny reo centre mpanao asa tanana ireo. Ao ihany koa zany ny artisan izay nofanitsika izay omaly moa zany ny fizarana an'ireo karta biometrika ihany koa. Miisa 700 aloha zany ny voalohany navoakanay fa mbola afaka mangataka ihany koa izay mpanao asa tanana. Inona moa zany fepetra azonan'ireo karatra biometrika ireo voalohany dia mila hoe tena mpanao asa tanana ilay olona ary hoe tena io zany ny asany isan'andro isan'andro. Dia mila zany izy manao demande fangatahana any amin'ny ministera misy anay dia any amin'ny DG ny artisanat eny Andavamamba
ary manao fanadiadiana zahay mba ahazony zareo an'izay fepetra zay. Inona ny tombony ananana ny karitra biometrika? Ny tombony dia mba hisitrahany zareo ny tombosoa rehetra zay hoentinay miaraka amin'ny mpiara-mombon'antoka. Ohatra hoe ny fahazona toerana amin'ny varotana, ao ihany koa ny fiantsona azy ireo anaraka formation, ao ny fiahina ara-sosialy, ao ihany koa ny fampidirana azy ireo anatin'ny lisitra satria isy mpiara-mombon'antoka ihany koa anampy amin'ny fampindramam-bola, amin'ny fampiroboroboana ny asan'izy ireo. Mbola betsaka ihany koa ny fanatsarana zay ataotsika any amin'ny sehatry ny asa tanana. Omaly moa tsika dia nankalaza ny andro maneran-tany amin'ny resaka asa tanana zay nahitana ny seha-piariana misy eto Madagasikara, zany hoe seha-piariana 440 ny seha-piariana eto ary misy asa mihoatra ny 200 anatin'izany ary nanome mari-pakasitrahana anjareo ihany koa medaly ho an'izay olona efa ela tao anatiny zay zavatra zay. Mitondra ny ezaka mandrakariva ny ato amin'ny ministera anatsarana mandrakariva ny trakefa tonga teto amintsika moa zany ny firenena tunisiana, ny iraka avy any amin'ny firenena tunisiana na ny expert zay nanome fiofanana ihany koa an'ireo mpanao asa tanana omaly tao amin'ny BCM eny Ivato ary namelabelatra momba ny seha-piariana ny fanaovana asa tanana. Ary izany tetikasa ataonay zany dia hoe ananganatsika ny hub design eto Madagasikara, zany hoe ivotoerana fianarana an'ireo asa tanana na art et métier amin'ny resaka artisanat satria le hub design zany ao anatiny ao ny misy ny incubation ho an'ny tanora zay ezahana ho maimaim-poana, ao anatiny ao nisy expert zay hanao coaching sy ny fitaovana rehetra hoentisika miasa ao anatin'izany ny seha-piariana ny fanaovana asa tanana izany. Manafy fizahan-tany manokana raha tsy ahivina tamin'ny taona 2024 tsika nanana fatongavana betsaka indrindra manodidina ny 3 hetsy izany tamin'izany. Manahoana kosa indray no anatin'izay hoe 2024 faraparan'ny taona 2024 no makaty zay azo lazaina fa fotoana zay nitantananao raha matao fiviandeo zay. Raha ny atotanisa zay référence tamin'ny 2019 dia efa nihoatra an'izany tsika tamin'ny taona 2024 ary amin'ny ity taona ity raha jerentsika ny esika maro samihafa na ny sommet international zay mandeha eto amintsika ankehitriny dia antenaiko fa hiatsara ny isan'ny mpitsidika eto Madagasikara. Efa nandray ny etsika tampony ny fivorian'ny filoham-pirenena COI tsika teo ary ankehitriny andrasana amin'ny volana aogositra ho avy zao ny fahatongavany filoham-pirenena SADC sy ny delegationany tonga eto amintsika. Efa eo mpikarakarana izany ny fiadidinan'ny repoblika sy ny ministera maro samihafa izay mifarimbona amin'izany ary tsy vitany hoe mitsidika ety ihany reto olona reny fa mitondra ihany koa ny fianakaviany makaty. Be da be ihany koa ny esika ny Youth Connect rehefa vita koa zay eto Madagasikara ary hitantaratra amin'izany fitombony isa zany ny fampiakaran'ireo kompania mpitaterana zay nampiakatra ny tsidina. Ataontsika ohatra zao ny Emirates zay nanomboka tamin'ny septembre 2024 zay nanomboka tamin'ny tsidina 3 isan-kerinandro dia niakatra izany 4 tamin'ny Desembre 2024. Ny volana Aprily teo dia niakatra 4 ny isan'ny kompania, ny isan'ny avion zany ny Emirates zay ankehitriny 4 isan-kerinandro ary efa ao anatin'ny tanjona antsika ny ampiakatra anazy ho isan'andro amin'ity taona ity 2025 ity ihany. Raha raisitsika koa ny Ethiopian Airlines dia fiaramanidina 2.40 isan-kerinandro no nataony teo aloha, ankehitriny efa niakatra 7.40
isan-kerinandro zay sady manao any Antananarivo izy io sy manao nitsidina any Anosy-Be. Any Anosy-Be moa zany dia misy tsidina eo amin'ny 7 compagnie mpitaterana 7 par semaine no raisiny seranam-manidina any Anosy-Be. Mbola tsy ela ny tenanay nanatrika ny filakevitra minisitra tany Anosy-Be dia efa feno sahady ny toerana fandraisam-bahiny any Anosy-Be ankehitriny ary mahavelom-bolo zany fiakarany isan'ny mpizahan-tany aty Madagasikara izany. Eo ihany koa ny voatsela ny salon visite zay nisy tany La Réunion zay nandiana ny mpandraharaha malagasy. Tao anatin'izany moa zany ny hetsika zay natao ny ofisy paritra ny fizahan-tany Sainte Marie zay niona tamin'ny mpitondra fanjakana tao La Réunion zay nanao hetsika tany amin'ny ouest tany Saint-Gilles. Tao ihany koa no nandefasanay ny fangatahana ny amerenana ny tsidina régional mampitohy any Sainte Marie sy La Réunion ary efa eo ampikarakarana ihany koa tsika ny tsidina ho an'ny Fort Dauphin sy Tuléar avy eo amin'ny Nosy La Réunion. Anisan'ny teraka resabe ihany koa Ramatoa Minisitra mikasika ny atao hoe fandraisantsika anjara any amin'ireny fionana any ivelany ireny. Ny tena fanontanian'ny mpanara-baovao hoe tena misy fiantraikany mivantana amin'ny resaka fizahan-tany sy ny asa tanana ve ny fandraisantsika anjara ao anatin'ireny forum na fionan-tampony any ivelany ireny izay marihana fa ianao anisan'ny mandray anjara matetika ao anatin'izay. Tena ilaina sy bela ny fandehanantsika forum avy any ivelany satria ilaina ny faneraserana, ilaitsika ihany koa ny mampafantatra ny Madagasikara any fotony. Raisiko voalohany zao ny fandehanantsika tany Dubai tamin'ny faran'ny volana May tao dia nitarika mpandraharaha ara-pizahan-tany ny tenako nanao ny Arabian Travel Market zay nanaovantsika road show ihany koa niona tamin'ny Matianina na ny tour opérateur iprogramé any Madagasikara. Tsy ny firenena Dubai ihany ny tonga tao fa tao koa ny firenena indiana zay tena liana andefa mpizahan-tany aty Madagasikara. Tena zava-dehibe aoka tsika tsy izery mandrakariva ny lafirazy amin'ny fifandraisana amin'ny vahiny fa tsara ho fantatratsika malagasy fa na ny firenena rehetra ny roborobo des fonds d'investissement étranger daholo no niasa tao. Na io ZDS any Chine rehetra io dia fonds singapourien, fonds hongkongais no niasa tao. Io Tunisie mandroso io dia fonds saoudien no niasa tao. Na io Île Maurice zay miroborobo io dia fonds avy any ivelany daholo no nampiroborobo an'ireo firenena reo. Ka raha ny tsika dia nisy ny fionana teo amin'ny tour opérateur 50 teo ary ny mpandray anjara rehetra dia samy nahita partenaire ny fandray tamin'ny teo. Nisy ihany koa moa ny fifanaovantsika soni tamin'ny compagnie mpitaterana Emirates zay manampy any Madagasikara amin'ny fampahafantarana any Madagasikara eran'izao tontolo izao. Ny Emirates moa zao dia anisan'ny compagnie zay tiany olona indrindra eto amin'izao tontolo izao ary manampy atsika amin'ny fahatongavan'izany mpizahan-tany izany. Ny vokatra voalohany amin'izany fifandraisana tamin'ny Dubai zany dia ny fanaovantsika ny forum économique zay niarahana tamin'ny tarihana Andriamatoa filoham-pirenena sy ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra zay nitondrana mpandraharaha malagasy teo amin'ny 70. Dia efa ny compagnie Emirates nanamora an'izany fandehanana tany Dubai zany na teo amin'ny sarandalana na ny fikarakarana ny trano fandraisam-bahiny dia efa nahazoantsika tombony zany ary ny ireo mpandraharaha malagasy ireo koa dia niona tany amin'ny Dubai Chambers ary misy ny fifanakalozana zava-dehibe amin'ireo mpandraharaha ihany koa avy any Emirates. Teo ihany koa ny fionanay tany amin'ny foibe ny Emirates na ny siège ny Emirates zay nitondrako koa ireo mpandraharaha mpisehatra amin'ny fizahan-tany
zay ny afaka ny korana ny vantana tamin'ireo tompon'andraikitra amin'ny Emirates ahoana ny fanatsarana ny tolotra. Tao ihany koa ny feonanay tamin'ny Dubai Economie and Tourisme tany Dubai dia manatsara ny fifandraisantsika Madagasikara. Ankoatra ny firenena Dubai dia tsara fifandraisana ihany koa tsika amin'ny firenena ataontsika hoe Maroc. Ny Maroc moa zao ny invité d'honneur atsika amin'ny ITM Rapiso zay apprenti ihany koa ny fahafantarana ny firenena. I Maroc moa dia tsy zoviana amintsika fa efa hoe mifandray amin'ny Madagasikara ara-tantara eto amintsika ny mpanjaka ny Maroc. Teo ihany koa ny fanaovantsika soni tamin'ny firenena Tunisiana. Ny Tunisia dia mandray any amin'ny 11 millions de touristes ary tena hoe manana traikefa amin'ny resaka fizahan-tany zany. Efa tamin'ny taona 2017 no fananombohan'ny Tunisie ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ary profo mivaingana amin'izany fifandraisantsika zany koa ny fahatongavany expert tunisien zay anampy atsika amin'ny resaka fampiroboroboana ny resaka asa tanana eto Madagasikara. Amiko zany ny zavatra rehetra misy lafitsarany misy lafitsoany fa aoka atsika tsy hovariana amin'ny resabe rehetra sy ny zavatra ohatr'izany fa aoka atsika hifantoka amin'ny resaka asa hoe tanindrazantsika iombonana i Madagasikara. Raha ny tenako aloha dia tsy manana eritreritra hoe varotra tanindrazana zany fa tena hoe miankina amin'ny fampiroboroboana ny toe-karenantsika amin'ny alalan'ny ministera zay tantanako ary miezaka mandrakariva mba hamadika ny tantara hoe iady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'izany ministera tantanako izany. Ihany koa tiako antaniana madame ministre mikasika resaka fampiasam-bola. Resaka mantso ianao teo hoe ilaina izay fampiasam-bola izay raha ho an'ny tamin'ity salanisa vorainay hoe manodidina ny 7 miliara ariary izay hoe fampiasam-bola izay anatin'ny resaka fizahan-tany manokana tao anatin'izay bolana izay. Izay ny antotanisa aloha hatreto fa ho anao ny ministera manokana ve misy karazana hoe fanamorana na hoe mialatsina amin'ny teny français attirer plus d'investissement mba hampiroborobo kokoa ny resaka fizahan-tany sy asan-tanana eto amintsika. Ny ministera ny fizahan-tany sy ny asa-tanana dia manana toerana zay nofaritana miaraka amin'ny ministera ny fanjariana ny tany hoe ahafahany mpampiasa vola manorina hôtel misokatra midanadana ho antsika malagasy na ho an'ny olona vahiny ireo zay atao hoe réserve foncière touristique na ny RFT. Ankehitriny dia misy RFT 220 identifié zay hitantsika any amin'ny faritra Diana, Atsimo andrefana, Haute-Masiatra ka manasa atsika malagasy zay vonona ampiasa vola amin'ny resaka fizahan-tany anantona ny ministera fa misokatra midanadana ny varavarantsika. Ny faniriana ange dia tsika malagasy ny tokony hoe anao an'izay resaka hoe fampiasam-bola zay fa afaka ihany koa tsika miantso an'ireo vahiny mba hitondra fampandrosoana sy miterak'asa ho an'ny tanorantsika eto a Madagasikara. Manararaotra fandalovanao eto amin'ny TV Plus ihany koa izay raha matoa minisitra mikasika ilay zava-misy eny amin'ny nosy Iranja amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'io RFT ihany koa ve ilay nosy Iranja mandeha ihany koa ny resabe manodidina nanakatonanareo an'ilay hôtel tany an-toerana. Afaka mitondra fanazavana marina momba an'izy io ve ianao eto? Mariako eto zany fa ny fampiasana ny RFT dia misy fepetra zany na hoe cahier de charge ary misy date limite ihany koa ny fampetrahana anazy. Mariako fa ny hôtel ny nosy Iranja dia efa ela no tsy nisokatra. Efa mihidy zany io hôtel io satria misy disadisa entre ny actionnaire ao anatiny. Ary efa dingana maro no nataon'ny ministera zay vao tonga amin'izao fanakatonana izao tsika. Ny tsara ho fantatra dia ny antom-pisianay ministera ny fizahan-tany sy ny asa-tanana dia hoentina hanampy ny mpandraharaha mba hampitomboana ny toe-karena. Tsy ao anatin'ny tanjon'ny ministera mihitsy
ny hoe anakatona n'izany orinasa eto Madagasikara izany fa matoa zay manakatona dia efa misy procédure administrative efa lavabe misy tentative na négociation zavatra ohatr'izany zay sika vao tonga amin'izao ka anatin'ny tanjona atsika ny fampiroboroboana ny fiantsoana ny mpampiasa vola eto Madagasikara ka raha misy toerana zay fantatra fa manana ny potentialité ampiroborobo ny toe-karena eto amintsika tokony miteraka kanefa tsy ampasaina izany dia zo ny ministera no manakatona ary mba ahafahantsika koa mitady mpandraharaha hafa hampiasa ny toerana io mba hiterakasa zay ny momba ny nosiranja besaka ihany koa moa zany ny resaka maro samihafa any amin'ny nosy any avaratrany fa ny ministera zany dia manara-maso akaiky mandrakariva anio ary miantso atsika mpandraharaha malagasy amiko dia voalohany fa mandrakariva atsika mpandraharaha malagasy raha ohatra atsika manana tetikasa dia ny voa amin'ny danadana tompoko ny varavaran'ny ministera tongava amin'ny resaka fa vonona ny ministera anampy atsika amin'ny torolalana rehetra ahafahantsika manao mampiasa vola eto Madagasikara. Famakaparana ny fandarantsika raha matoa minisitra misy hoe afatra tianao manokana ampitaina ve na amehezana izay hoe tombana atao anatin'izay enim-bolana izay nareo koa izay ahoana manivon'ny solombavambahoaka izay manara-maso ny asanareo mpanatanteraka ihany koa. Ny ministera ny fizahan-tany sy ny asa-tanana moa dia vonona mandrakariva ary hitanareo ny ezaka isan'andro isan'andro izay ataonay zay manaraka ny politika akapoben'ny fanjakana mandrakariva voalohany dia ny fampiroboroboana ny mahaolona mba hahatonga azy ireo matianina ny faharoa ny resaka fampiroboroboana amin'ny resaka industrialisation amin'ny tisehatra aty dia ny fahatelo ny fanjakana tsara tantana. Miezaka mandrakariva ny ministera mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ary vonona mandrakariva ihany koa mihainy izay torohevitra avy amintsika rehetra ahoana ny ampandrosoantsika miaraka any Madagasikara. Misokatra ihany koa ny varavaran'ny ministera amin'ny fifandraisana amin'ny firenena eran'izao tontolo izao ary amin'izao fahatongavany sommet ny SADC zao dia mbola hanao fifanaraha mpiarahamiasa atsika amin'ireo firenena SADC zay ho tonga aty Madagasikara ary miezaka mandrakariva moa zay ny ampahafantatra eran'izao tontolo izao na ny mitondra ny famirapiratany Madagasikara na ny rayonnement de Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eny ary dia ankasitrahana feno raha matoa minisitra Viviane Deoany vahiny teto amin'ny fandarana manokana tamin'ity androany ity nitondra fanazavana maro mikasika ireo zava-bita tao anatin'izay enim-bolana izay nitondra fanazavana ihany koa mikasika ireo raharaha azo lazaina hoe mafana mikasika izay resaka fizahan-tany izay. Ankasitrahana raha matoa minisitra isaorana ihany koa ny ekipa teknika isaorana indrindra ianareo mpijery marobe izay mpanaraka ny fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara ka ny manome fotoana antsika manaraka indray. Veloma tompoko.